sy miresaka tafatafa sy dinika miaraka eto tsika mianakavy amin'ny zavatra miseho sy ny zavatra tokony ifampidiniana amin'ny raharaham-pirenena. Ok, tsika efa niresaka momba ny resaka Patrick Rakotomamonjy colonel voasambotra tonga dia directa ny TFA izy. Androany tsika dia resaka momba an'le ohatran'ny hoe scoop angano aloha ilazantsika azy le resaka hoe mercenaire nalefa ny fitondram-panjakana frantsay. Zay mihitsy zany le izy raisitsika le titre nataon'ry zareo zany nanao an'le izy. Dia misy zavatra tiako anankiray marihana. Ingia Arfito Ramanandraibe no namoaka an'io dossier io ary tsara ho fantatra fa avant qu'il ne soit conseiller technique auprès de la présidence et au président lui-même, dia journaliste izy ary journaliste chroniqueur. Lehibe zany ny source-na renseignement satria tant que tsy avoakany izy, tant que hoe exclusivité tonga any am'le scoop dia stade-na renseignement. Efa ampianariko antsika eto foana hoe ao inona ny mahasamihafa ny renseignement sy ny information. L'information rehefa divulgué le izy dia divulgué zay. Andrasa aloha misy olona mametraka fanontaniana. Tonga de ataovy direct ao ka re raha elaela fahaelana fa nanazavana eo. Dia au stade-na renseignement dia navoaka ny Andriamatoa i Arfidy iny Ramanandraibe iny sary iny. Sy niaraka an'izay commentaire nataony tao fa isika moa zany anazava. Fantako tsara Andriamatoa io Arfidy Ramanandraibe satria anisan'ireo tanora notezaiko. Tena nitezaiko mihitsy a, tena samy mahalala an'izany eny Ambatobe sy eny Nanisana eny. Ary anisan'ny tanora taritiko namorona an'asa mihitsy hoe andao rangahy manao gazety, asana mpanao gazety ary mety amin'ny rangahy dia chroniqueur. Za ve ozy izy président, za ve zoko ozy izy de manana zany capacité zany. Tena mbola manana an'io capacité io ianao mihoatra lavitra nohon'ny any Maurice Tsiavona anao. Tam'izany andro zany moa zany tsy nino ny olona hoe ity Arfidy Ramanandraibe ity hany ngia olodera tena niteny anahy tam'izany hoe laha niandro amin'io fotsiny nama fa tsy havity nino io. Pourtant j'ai vu, j'étais convaincu fa tsy io aloha tsisy hoe resaka vola zany satria hoe andany vola am'le olona vola lanina am'taoka raha arinao fotsiny ka maika hoe anasaovana rahalahy zany reo tanàna eo dia navita mihitsy zay tam'izany mividy émission, mividy grille tamina radio Tery Ambohimanarina Tery adinoko ny anarany dia miteny amin'io zay 2 fois par semaine de za miandro akaikin'ny fako eo anaty tomobiliko de mino anazy de izy no miteny eo fa alohan'ny itenenany de misy briefing tsara atao, misy repère tsara sy ny ohatran'izany zavatra tenenina zany. Tantasika ny anaran'io fandaharana io tam'izany andro zany. Donc pour résumer fantako tsara zany iny zandriko iny hoe ahoana izy. Ka zao zavatra iraisan'ny mpanao gazety teny hoe mpanao gazety matianina, raha tena mpanao gazety marina ianao azafady doko dia anankiray tsy maintsy toetra anananao, tsy sary-tahotra. Raha sary-tahotra ianao dia aza manao asana mpanao gazety. Ray zay. Faharoa, raha tia vola ianao, za tsy miteny hoe tsy tia vola
Hiarifidy raha manandrabe ambinimbola be iny, tena ambinimbola iny. Raha tia vola ianao, aza manao asana mpanao gazety koa satria c'est pas un métier c'est pas un métier payant. Raha ohatra koa ianao mila fisaorana, sy mila olona foana miteny anao hoe saotra tena milay iny sy ny karazany, c'est un métier aussi ingrat. Donc zany ohatran'izany zay ambakon'ry Fidèle zao de zay nefa tany amin'ny taona firy no nanosikotrana an'io Andry Rajoelina io e. Fa tonga ny fandehany zavatra ary tena nandany vola harena mihitsy a. Io Fidèle io mbola velona izy iny. Nandany vola harena. Fa tonga ny zavatra masaka ny zavatra olon-kafa no miravaka an'le izy ary le olon-kafa reo tsy voatery reconnaître amin'ny valeranao. De zay a, tsy voatery ny olona ireconnaître amin'ny valeranao hoe sy ny zavatra vitanao tao aloha tao. Fa tonga izy avany de izy ny tompony. Fa rehefa midona amin'ny rindrina izy aveo tonga saina hoe oay tena adiniko lesy. Zay zany a io zavatra io ary eo am'le fasahiana no raisiko hoe mila fasahiana ny mamoaka dossier manana caractère saripady. Aleo zay no teneniko mba tsy tenenako zavatra hafa eto satria manahirana, manana caractère saripady ohatran'ireny. Ka ny genezin'izy ngamba no eritreretintsika kely dinihantsika hoe ahoana no mety tsy atonga avan'ireny dossier reny any am-pelantanany Andriamatoa Hiarifidy Ramanandrabe. Voalohany indrindra vao miditra amin'ny aéroport ny olona nizaniza dia tsy maintsy enregistré. De enregistrenao koa ny hoe date de retourny surtout zany ny vahiny miala Madagasikara hoe am'ty andro ty. Rehefa tsy mandeha reo olon-dreo fa mikilapy mijanona ho clandestin na miafina de mivoaka misongadina ao anaty machine de alefan'ny service ny tafy zany na mipafy moa ny antsika malagasy any amin'ny ministèren'ny intérieur de any amin'ny renseignements généraux raha ohatra mampiahiahy profil an'ireto olonreto ary hoe indrindrindrindra fa hoe niara-tonga tamin'ny andro ohatran'izao. Iny zany tsy tena hoe tsotra fa c'est élémentaire, Mr Wilson ou le investigateur malaza zay. Élémentaire zany satria mivoaka amin'ny machine le izy dia exploitena olona de iny manao ny synthèse aveo hoe reto olonreto tsy nivoaka ny territoire fa nijanona aty. Eo miaingana anketo hoe tedavy ny momba an'ireo. De mandeha amin'ny réseaux sociaux sy ny karazany hoe tsy hita amin'ny réseaux sociaux, mandeha amin'ny intelligence artificielle tsy hita sy ny karazany dia manomboka miasa saina amin'ny fanjakana hoe misy tsy milaminy reto olona ireto. Zay zany le izy. Miakatra any amin'ny renseignements généraux jusqu'atrany amin'ny présidence le izy rehefa aveo hoe misy an'ireto olonreto zay manana kara-panondro, manana passeport frantsay ary passeport de service no nidirany teto. De passeport de service zay aloha ohatran'ny mananasana satria raha misy zavatra azo atao foa indrindra ary exploitable indrindra dia ny manao passeport de service satria facile be manao an'izany. Dia mandeha tonga any amin'ny renseignements généraux, tonga any amin'ny filoham-pirenena dia azokazonareo an-tsaina ny fandehany
Mipetraka ao mandritra ny tapa-bolana, 2 volana, 3 volana, toetra tsy hita ze fivoaran'le izy, satria efa hoe tany amin'ny volana janoary le zavatra zany. No tonga ireto olon-dreto dia tsy nandeha, tsy miverina depuis. Tsy mino aho zany hoe ireo olon'ireo dia tsy hitan'ny fitondrà fanjakana no misy azy. D'ailleurs raha vao mivoaka le dossier dia voasambotra ny anankiray. Hitan'ny fitondram-panjakana zany no misy anazy ireo, ary tsy maintsy na raha ny fitondram-panjakana koa natao tsongodia. Petraka zany fanontaniana hoe monsieur Rakotomalala, authentique ve le dossier sa tsy dossier, sa tsy authentique? Authentique anie izy à partir an'izay base zay sy ny source nivoahana. Fa zao zay le mahatonga anahy miteny hoe manana caractère complexe ary saripady ny dossier ohatran'ireny, satria tonga ianao de mi-incriminer zany firenena lehibe anankiray ao anatin'le processus an'le opération ana hoe hanao coup d'état reto olonreto. Tsy fantako moa zany hoe à partir de quel élément na à partir de quelle preuve, fa za tsy hanao douty an'izay no miteny zareo hoe hanao coup d'état ireo olon'ireo, tsy nolazaina tamintsika zay ary tsy navoaka tamintsika, fa ny hoe iny fotsiny de nia bare zany le anankiray am'dralà reny nizara vola tamina généraux ary anisany hoe nitety faritra mihitsy zany tam'le opération gia Barigui zany. Zany hoe zany zavatra nifrappe anahy voalohany indrindra rehefa nijery an'le sary reto a, dia ny fiverenana eo no ahitana zany hoe amateur le olona nanao an'le fausse identité. Jérôme Cédric Lucien, 3 prénoms. Eto amin'ilany ndray koa Jérôme Cédric Martin. Asa pirahalahy angambany izy mitsamo nefa rehefa jerena tsy mitovy. Ato amin'ilany ndray Roussel David Sébastien. De tsy amin'ilany ty zany natao hoe Tamil Fabrice. Za zany mijery an'izy ato de hoy za hoe eo amin'ny 32 à 50 ans ny taona an'ireto bandy reto. Nga Michel Kevin Charles angamba mety hoe mbola 28, na i Tamil Fabrice na i Roussel David Sébastien. Fa mijery andralà tsara les seuls qui ont trait, qui représentent des traits hein, de mercenaires, si on l'admet, de nga Kaimbo Cyril, si nga le Gain Laurent, ary nga Roussel David Sébastien. Reo zany hitako hoe olona manana profil na mercenaire ao anatin'le izy. Fa tiany ny tikatongavana satria zay analyse morphologique fotsiny, tsy de tena hoe fiable, nefa ny azo raisina ihany ao anatina fanadihadiana. Zao alohan'ny ampidirana an'le hoe avany amin'ny fanjakana frantsay de tokony mieritreritra lalina tsara mihitsy aloha hoe inona moa, ahoana moa zany firenena
frantsay zany. Vao tamin'ny même pas 2 mois de cela nandalo taty ny filoham-pirenena malagasy, nisy entente, mémorandum d'entente ngambany na feuille de route nifampitoniavana tao. Ary nolazaina andriamatoa Emmanuel Macron tsara mihitsy hoe Madagascar c'est un état souverain, libre izy am'zay firenena ifandraisany. Ary niteny mihitsy izy hoe tsy hiditra amina resaka ingérence, quelle que soit la forme. Voalaza an'izay. Ary miala tsiny aho fa tsy maintsy avoakako ty satria voateny tao. Satria tsika zany rehefa manao atambatritsika le zavatra mitranga zany de bout en bout. Ireto zany le tenenin'ny présidence teny hoe feno miaramila frantsay eran'ny Madagasikara. Zalahy reto zany. Tena teneniko anareo fa rehefa tonga tany amin'ny Élysée, tena tsy zakany Emmanuel Macron le izy a. Fa tena niteneniny hoe monsieur le président, à partir de maintenant, cessez de dire des sottises à propos de l'armée française. Tena eo amason'olo loa zany a. Diplomatiquement zany tsy fanao satria chef d'institution le olo. Kanefa zany hoe armée française zany kosa tsy azo sangisanginy zany. Ary le olona en face chef suprême de l'armée ndrany ao anatin'le gouvernement tafrantsay. Amiko zany mivoaka ny dossier ohatran'itony zavatra anankiroa no zavatra mitranga. Tsy maintsy hisy ny démenti. Ary efa miainga lavitra ny enquête sy ny investigation, contre-enquête momba n'io zavatra io. Fa ny zavatra sûr et certain tsy maintsy efa nireagira ny sampana diplomatika eo ampelantanan'ny frantsay, mety ny ambassadeur, mety ny quai d'Orsay, fa ny ministra akory tsy hidina ambany de ambany amin'io satria reo nidirako hoe ahoana moa zany fanjakana frantsay andeha hanonga mpanjakana anankiray souverain zay. Za tsy afaky niteny zavatra betsaka fa raha misy zany na hoe raha nisy zany de tokony ho fantapatatrareo tamin'ny fihetsika hoe contre Michael farafaratsiny e nanao opposition de manotrana an'le manga. Efa nalazavanareo aho hoe tsy za Fleury zany koto malalany hoe manapa-kevitra amin'ny zavatra ataoko. Matoa zany mbola manohana ngia Michael Randrenirina de fantatro ao anatina parti politique ane za ty majorité présidentielle mba malala mipitsipitsiny akoatran'ny asako zany ao anatinatiny ao. Teneko zao ohatranareo a. Rehefa niteny any Lanto Rakotomanga, teny any Lova tamin'ny andron'ny Rapolay Andry Rajoelina, ianao pa ho fo vity zavatra ty a satria niteny efa malalalala zavatra. Feno ny fepetra
indrindrindrindra eo anatrehan'ny vahoaka malagasy, indrindrindrindra ho eo anatrehan'ny vahoaka malagasy, ny vahoaka malagasy mihitsy zany ny tena leo tanteraka an'Andriamatoa Andry Rajoelina feno fepetra zany. Ny communauté internationale koa leo any Andry Rajoelina satria ny raketa à gauche, ny raketa à droite tam'izany andro zany de efa vitan'ny olona ny drafitra hoe zao mitranga de atsy nanjanandray de atsy de tatazana fotsiny de reny izy reny zao. Zany hoe mba misy zavatra zany fantatra mialoha hoe de maniera indirecta na directa nitenenana hoe tsy antsony le bandy de fa ahoana ragazzi? Tsy milamina le bandy manao raketa le bandy tena bloqueny fotsiny zao le volobe na misy zavatra tonga tany raha le filoham-pirenena tsy mandeha tsy miainga ny zavatra. Reny zavatra ifampitosoniavana reny zany mba atao tohizana fa tsy jerena fotsiny. Ny olona zany tena mametraka importance amin'ny parole donnée sy ny signature apposée, ce qui n'est pas notre cas. Tsy Mikael na teneniko tsy Mikael Jordan na teneniko fa i Andry Rajoelina. Tsy nino reo olona reo fa rehefa vita Andry Rajoelina zay hoe tena marina ny teninao zokilay. Dikan'izany zany mbola tsy any am'izany fazy zany raha resaka hoe Mikael par rapport amin'ny frantsay zay accusena atao ao anatin'le zavatra. Ça a été vraiment un raccourci facile satria fantatra ihany koa fa ao anatin'ny structuran'ny président ao de misy olona mihitsy tena mivoy an'io zavatra io, c'est comme si hoe ils existent pas raha tsy mipetraky zay le dualisme zay par rapport am'ireo force anankiroa reo na hoe puissance anankiroa reo. Le ray nefa mandefitra de mandefitra saky misy zavatra mitranga de voalohany amin'ny fanampiana fa mbola voaendrikendrika ihany. Andao ekena fa frantsay reto raiky amby folo lahy reto. Ny zavatra dinitsika de zao zay ny zavatra niteneniko tam'izany niona tamin'ny président de zao ny zavatra niteneniko anazy. Ianao président aza miasa saina mihitsy hoe za Fleury Kotomalala nandeha hanenjika amin'ny resaka fitadiavana vola na hoe vola entina andeha hiady amin'ny propaganda. Vola be nandeha ao président iny izy mbola velona vola be natotony le roiny ao ary hitady olona izy hananany confiance ao. Donc soyons rationnels et pragmatiques ao raha izano andeha hanenjika hoe zao volamena tsy karazana, je ne serais pas logique ary tena tsy mahay politika raha zany no ataoko. Fa matoa ny olona hitenen'izay de tsy manana eritseritra izy hoe ianao no tokony ho eo nefa ny ianao amiko aloha hatreto ny solution amin'ny firenena faly misy tam'izay afandray zany intervention zany daka hoe tsy napoziko izy ka zay l'essence de l'état monsieur le président aza miasa saina ianao am'izay ka zao le izy tellement vola be ny amaseny rehetra ambadika rehetra. Je connais aussi parfaitement Andry Rajoelina. Raha misy olona rankiny eto ambonin'ny tany averiko, raha misy olona rankiny eto ambonin'ny tany de zany Andriamatoa zany atao hoe Andry Rajoelina zany. Zany tsy manaiky mihitsy reo tsika malagasy mila mitandrina ianareo tatatatare sy ny karazana tena mbola tsy fantatrareo mariny Andry Rajoelina.
Fa ray andro Rajoelina no tafaverina amy fitondrana eo. Be nina nitady kiraro fa de efa miteny aza i. Nefa reraka eto Malala anie vita ihany e, izy matahotra aho. Raha misy olona tena hoe rancune tenace, zany Andry Rajoelina zany. Ary raha misy koa ory hava-manana de zany Andry Rajoelina zany. Tsy matahotra mihitsy izy hoe misy olona manamana eo akaikiny eo noho izy. Dikan'izany, ny fitondrana Michael Jordan de tena ao anatin'ny cible tanteraka mihitsy ary tsy amelana. Tout individu, tout citoyen est libre d'exercer le métier qu'il veuille, sinon qu'il veut. Afaka manao ny asa zay tiany ataony ny olona tsirairay am'izay mahavelona azy. Na illégal io na légal io. Rehefa andeha any amin'ny illégalité le olona tsy voafetranao, fa efa voasambotra izy, zay anao vao afaka mametra anazy. Dikan'izany raha manao mercenaire tombany tony sy ny karazany ao fray an'izy, il y a de fortes chances hoe avaria. Reto tsy mahay teny anglisy. Zao ka amin'izy mety mizatra miteny anglisy. Facile be zany mirekrite olona miteny frantsay. Ary ao anatin'le zao teny frantsay. Fa de là à dire hoe sur la bourse et financement en français, la France ne travaille pas comme ça. Si la France veut éliminer quelqu'un par le biais de son armée, raha be indrindra vehivavy roa no tonga eo, ary amin'ny fotoana tsy ampoizinao no ikapohany azy. Vehivavy anankiroa. Lamaody manko am'izao fotoana izao ny vehivavy no alefa manao mission fa tsy lehilahy. Tokony ho fantatrareo zany. Vehivavy. Donc, ary fantatrareo tsara ny teknôlôjia eo ampelantanan'ny olona zany fireneny zany raha ohatra hoe andeha hieritreritra zany fa tsy andefa raiky amby folo lahy. Visible be zany. Ary izy miteny antsika fa tsy vacances, resaka vacances sexuelles nandehanan'ireto bandy reto ihany koa. Aty ne miasa 15 ans 20 ans anao de efa afaka maka retraite e. De mandray kely ianao de manao asa hafa. Betsaka zany ny zavatra azo eritreretina fa de là à dire c'est la France qui est derrière. Je trouve quand même que c'est aberrant et abusif. Il fallait pousser. Anefa lavidavitra kokoa le investigation hoe sao de raccourci facile ity ataoko ity satria animba zavatra maro zay le maha caractère compliqué an'izy, caractère saripady. Satria ho tezitra le ray accusé à tort. Hoe avoa ary ny élément ahafahanao miteny fa la Frantsa any ambadika io. Tsy misy. Tsisy ordre de mission le olona. Ny anarany raha mbola tadiavina amin'ny Facebook sy ny karazany, donc je suppose hoe fausse identité. Fa ny zavatra amiko aloha tena tonga de vo nengany tonga de zao hoe koa ny mandraitra atody ty. Mercenaire 24 heures kely reto. Aloha mialatsiny fa 24 heures reo e. Mety hay mety teo ngamba le 10 000 na 15 000 euros na ohatran'izany. 24 heures e. Fa tsy le professionnel hoe tsy mihaingo zany raha tsy 200 000. Anaky 5 zay de vitanay io.
Misy zany misy kategôria ihany koa io. Ka ry mandraitra atody, izy zany tsy malaza hoe mandraitra atody rapolay. Toy izay rapolay hoe raha 200 000 aleoko mandoa 20 000 de afaka maka olona 10 aho. Toy izay olona 5 200 000 na 1 million de dollars. Mandeha ao anatin'ny miketrika daholo zany aveo tratra. Sarotra amiko zany ny ray izaho amin'ny asa hitako andavanandro amin'ny asako sy ny fahafantarako ny roaziny zany zavatra zany, ny ino hoe il y a la main de la France dans cette histoire. Je n'y crois rien. Du moins du tout, du tout. Tsy marina zany. Raccourci facile. Donc il faut revoir votre copie. Cher ami. Poussez lavidavitra le dizy teo le investigation fa tsy facile loatra hoe c'est la France qui est derrière. Assure fa tsy maintsy réagir ny frantsay tamin'io zavatra io fa tsy mandindy fotsiny zao e. Tsy maintsy isy communiqué, tsy maintsy misy dommage moa tsika mbola tsy manana ambassadeur aty Frantsa fa ny zavatra ohatran'izao tonga de convoqué ny ambassadeur gasy any amin'ny Élysée. Hoe manino zay nendrikendrehanareo ohatran'io? De mety efara mihitsy any amin'ny hoe excuse io na ohatran'izany hoe la moindre des choses manaovy ianao felatsiny zany. Ohatrohatran'izany satria za zany nahita an'le communiqué an'ny présidence de la République malgache ce matin de tonga de hitako hoe tavela seule ngia hiarifidy raha manandray be. Zakany arifidy aloha zany e, izy olona tsy izy mafy lamosina izy e, izy koa mafy izy e. Tsy mifezaka am'zany izy tsy vao mesureny hoe hatraizany ny caractère ino ty izy teo saropadin'ity zavatra ity angambany oa. Ino zany hoe mba izany diso. Fa ny olona miala-pa. Tsy zay fa hiarifidy. Kosa mahita hoe tsy mety zany a. Tsy mety zany rehefa natao de assumena fa tsy le communiqué anareo zany tonga de mampiseho be mihitsy tena azo atao an'izany le zandrinay kosa aloha fa tsy mety fa mahasarotiny kosa. Bon, pour résumer zany de zao. Authentique le dossier mety misy tokoa ny velléité hoe anongana fanjakana ny mety mission nreto olona ireto. Fa de là à dire que c'est la France qui est derrière, sarotra ny ahafahana mitondra porofo amy zavatra ohatran'izany satria tsy ohatran'izao na olona manana profil ohatran'izao no miasa amy zavatra ohatran'izany na hoe professionnel amy zavatra ohatran'izany satria raha zany sanatriny misy de olona roa de mahavita an'izany. Hoe olona roa de mahavita an'izany ary vehivavy de vita zany. Io zavatra io ne mianalyser habitude-n'olona e. Tsy maintsy analysenao ny habitude-n'le olona ho éliminé-nao hoe zao mifanao ny amy 7 maraina izy zao nataony, amy 10 izy zao nataony, amy 7 izy zao nataony, amy 9 alina izy zao nataony, amy 5 izy zao nataony. De mitady fréquence ianao anatin'izay zavatra zay hoe amy ty heure ty zeto foana. Établir an'izany tsy vita 6 mois zany. Tsy vita 6 mois zany. Tsy maintsy misy ny élément infiltré am'zany zay tena akaikikaiky mifoloa mihitsy. Ary mametraka élément infiltré zany taoko tsy vitany 3 mois. Madagasikara sy la Frantsa
Raha tokony tena izy zao efa nisy zavatra tokony nandefa, izy moa niova ministry ny affaires étrangères dia nisy zavatra tsy maintsy réajustena sy ny karazany, hitantsika eo ny fandehany fa aza de manao aza ampidirin'ny olona amy canal loatra retsika mety ary na izaho zao ara tena nitenenin'ny président hoe mety les diplomaties par compétition et par concurrence ao de tsika mety mivokatra positif an'le izy satria reo ifaninana de miezaky ny convaincre atsika de mety zay. Gaga indray no filoha tamin'iny ay zay le izy de mety e! Mety amiko mihitsy hoe mifaninana frantsay sy ny rosiana ambaba am Madagasikara amin'ny resaka fitiavana fa tsy hoe iny tsika ame andrareo ny territoire tsika tsy zay le izy fa fitiavana mandeha makany amy développement de ny vahoaka malagasy mahazo tombony zay le tanjony ary ny aty tsy sarotiny am'zany tsy misy akory na germe na haine hoe tena mbola hoe tena au stade na ino ty izy teo masomboly anga hoe tsy fitiavana ny Michael Jordan zany tsisy an'zany raha ohatra angambany hoe nisy de nampalahelo ny taty no nanasorana ny Christine Razanamaso hoe fa ho inona ny antony fa de inona loatra ny tena tsy nety nefa le tena mba niasa nampandroso ny relation diplomatique entre les deux pays fa zany mino fa ny filohatsika ny présidentsika tsy maintsy hizava le eritreretiny hampandeha kokoa haingana ny diplomatie sy ny relation internationale ao Madagasikara ao par rapport am'zay zavatra teneniko zay tsy zany manapaka fa izy. Ceci étant, ampy zay ny androany authentique ny dossier velléité hoe hanongana certainement misy fa tsy avy amin'ny la frantsa fa cherchez ailleurs et vous trouverez. Sur ce, je vous remercie mandram-peona daholo tompoko tiako daholo nareo de andefa hira kely aho misafotofoto ihany le zavatra nona izany. Andraso ie misaotra anareo fa mahafinaritra zay anie le ato amin'ny youtube zany de misy olona miteny hoe izahay sy ireo namana frantsay hoy ny amiral no nanongana ny Ravalo. De ato ambany indray misy miteny hoe raha ny frantsay no ambadiky ny fanonganana de tsy fandefasana mieritrerera mihitsy no hanatanterahany azy. De zao no teneniko anareo, ahoana ny fomba nanonganana ny Ravalo? Non, andraso aloha. Ny fomba nanonganana ny Ravalo de niéquiper ny Andry Rajoelina, nentina tamin'ny légitimité populaire. Anjaran'ny Andry Rajoelina no nitady ny kapisato fa tsy ny frantsay mihitsy. Ohatran'izay. De hitan'ny Rusiana de tratry tsy marina zany. Aza ambaniny ohatran'izany ny administration gasy, ny PAF no natratra an'io miaraka amin'ny ministère-ny intérieur de zay. D'accord? À qui profite le crime à Chitène et à la Russie? Zany indray aloha tsy haiko zany. Ndao ara ifanao velomontsika saotra tsika be dia be amin'ny participation amin'ny ady-hevitra mahafinaritra efa mivoatra tsika sy ny karazany fa le manao hoe milay ianao hoe mahafinaritra intelligent ianao tsy de mila an'ireny tsika fa manomboka mivoatra mihitsy ny ady-hevitra sy ny fifampizarana eto. Aiza Totomika fa mila champagne ndao.